Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ny DNT araka ny hitantsika izao dia mbola maina tanteraka ny andro saika amina faritra maro ankoatrany any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy. Ny anton'izay dia ny avaratra aza malefaka hatrany no mandravitry ny toetry ny androntsika ary atao anatin'ny efatrandro ho avy dia mbola saika malefaka hatrany aloha izay tsoka ny varatra aza izay vokatrizay dia mbola hitsanona ho maimaina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny tapany avaratra atsinanana izay mety ahitana orana tandrifin-drahona na orana malefaka miatoato hatrany. Ny any amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro kosa indray no tombanana hiverina azo vahana indray ny avaratra azaka vokatrizay dia andrasana ny orana malefaka miatoato any morontsiraka atsinanany nosy izay mety hoarahina herika ho an'ny ilany atsinanany avoatany makasika ny maripana ao anatin'izay dia mbola tsy dia misy ny fivanagoavana aloha atao anatin'izay efatrandro ho avy izay fa makany amin'ny farany herinandro kosa dia tombanana isy fidinana ny maripana indrindra ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Toy izany toetry ny androntsika ary ho an'ny rapiso avy amaraina dia isy ny zavona ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara mitoy kosa ny orana ho an'ny faritra Sava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa ary koa ny faritra Analanjorofo mandraona mety hoarahany herika ny ilany atsinanany faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no hibatoerana kokoa. Ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso tolakandro mety mbola ahitana orana tandrifin-drahona hatrany ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa sy Analanjorofo. Ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny rapitso izay midina hatramin'ny 4 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany raha toka manodidina 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany. Ho an'ny morontsiraka kosa indray dia 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny ambony indrindra ary manodidina ny 7 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny morontsiraka na ny tany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny talata mbola mitoy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy, mitoy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa sy Analanjorofo. Ny ambiny kosa indray dia mijanona ho maina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana vavinavina amin'izay andro ny talata izay manodidina ny 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany. Ny morontsiraka kosa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana makasika an'izay maripana izay, mbola mahatratra hatramin'ny 4 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia misy hatrany ny zavona saingy somary mikisaka ho an'ny tany atsinanana kokoa izay any amin'ireo toerana Beala manakaiky ny rano ihany koa ny tena mety ahitana an'izay zavona izay. Mitoy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa sy ny faritra Analanjorofo. Ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vavinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety manodidina na tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony raha ho an'ny avoatany manokana izay, fa ny any amin'ny morontsiraka kosa indray 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny morontsiraka atsinanana ary manodidina ny 17 degré celsius ka hatramin'ny 4 degré celsius ho an'ny tapany avaratra sy ny avoany andrefan'ny nosy. Ny any amin'ny tapany atsimo kosa indray dia 18 ka hatramin'ny 19 degré celsius eo ny maripana andrasana amin'izay andro ny alarobia izay hatrany. Dia izay indray ny mety eo tamin'ny tian'ity ary ara-pisinay fa manaraka veloma tompoko.